Vola lafy ny fandriam-pahalemana izay ihany io nivon'ny zandarmeriam-pirenena iverenantsika kiny nanomboka ny fito jona lasa teo moa no nantanterahana ilay hetsika famorona ny asan-dalana amin'ny faritra atsimo nosiny ilay nantsoina hoe opération coup d'arrêt izany tamin'ity androany ity kosa dia nanao tatitra mikasika izay hetsika manokana tanterahana tany an-toerana izay naveo nindro ny mpitandro ny filaminana nanatrika izany ary mitatitra ny vaovao antsika vola rava avy sy tsirakotoarsa Nisy ny fidinan'ny tranga momba ny asan-dahalo tamin'ny toerana izay nanantanterahana ny hetsika famongorana ny asan-dahalo any Atsimo nanao opération coup d'arrêt araka ny tatra nataon'ny zandarmeriam-pirenena. 13 isanjato ny very tavaverina amin'ny tompony. Rehefa atao anatin'ny 4 semaines anaovana ny opération dia tena niena be misy zany nisy any cas de vol any amin'ny croissant rouge anaovana ny opération le faritra anakifito zany anaovana ny opération coup d'arrêt. Raiky amby folo fotsiny nisy an'ny cas de vol de bœuf ary mialatromby ny very 1260 récupéré 794 le taux de récupération zany eo amin'ny 63% eo dia nomby nampidirina fourrière nanatombo 200 mahery par rapport amin'ny tamin'ny farany teo zany reo omby reo zany araka ny fanazavako teo dia le opération tsinona opération arana fokon'olona sy ny ombofidy ary fantatry hoe ariny toerana misy an'le omby atoron'le ombofidy sy ny anina dia ny rahamasina tany reo omby reo dia 1027 zany zao nisan'ny omby natao fourrière miandro amin'ny tompony sy ny taritasy fanamarina. Anisan'ny nidinan'ny zandary ny kizo izay maharany dahalo anisan'izany ny Tobegogo délégué iray eo amin'ity communauté ny voasambotra tao anatin'ny hetsika. Sarotra aloha no ilazana hoe délégué ny fosotra amin'ny zavatra fa mba misy zany hoe fanadihadiana atao mahakasika anazy io zany araka andrasegny mahazo tsy voatery izy no tena hoe manakeloka be amin'izay zavatra zay fa fanadihadiana atao gendarmerie dia zay no antony nanaovana fanadihadiana amin'io tompona andraikitra anankiray eo iakora zany no anaovana ny fanadihadiana dia ny compagnie ny VP zany no manday andraikitra an'izay fanadihadiana atao gendarmerie zay. Mitetina hatrany amin'ny 770 tapitrisa ariary ny teti-bola izay natokana amin'ny hetsika famongorana ny asan-dahalo any Atsimo ary no mariany teo anivon'ny zandarmeriam-pirenena fa ray alina ariary isan'andro no solon-karaman'ny zandary mamita hiraka ao anatin'ny hetsika. Zay zany mahazo fitarainana fa ny gendarme zay manao opération dia 50 000 francs isan'andro ray alina ariary isan'andro zany indemnité azony nefany omby 180 000 francs no vola alainay any amin'ny vola azo avy any amin'ny fanjakana zany ao indemnité andreo élément manao opération reo dia ohatrany gaga ihany ny tena maheno an'izay zavatra zany avesary nahitany an'izany ny dossier nalefa rehefa nangataka ny rehefa nanao ny opération coup d'arrêt io dia 50 000 francs na ray alina ariary isan'andro ny indemnité omenan'ny zandary ary zay no nalefa tany amin'ny zandary manao opération. Dia nilazaina tamin'izany dia satria 80 000 francs ny indemnité officielle marina tokoa zany voalazan'ny texte dia raha vao ohatra ho indice 800 miakatra dia 180 000 francs ny indemnité isan'andro fa raha latsak'izay kosa dia 150 000 francs fa ity indray nefany en unité constituée zany hoe miaraka maro zany l'élément fa tsy mandeha tsirairay na tsororoa zay no mahasamihafa anazy. Ny hetsika famongorana ny asan-dahalo any Atsimo izay farana amin'ny 7 jolay izao ary asy-panomezana 10 andro araka ny fanazavana.